Indray andro dia nisy lehilahy antitra be anankiray mpangataka no any mba fivelomany fa tsy manana na inona na inona izy sady tsy niteraka ny tsy nanambady. Mitetitety tokantrano eny dia mangataka manolo eny izay zavatra mba homen'ny olona dia izay no ivelomany. Rehefa tonga tamina tanàna anankiray izy dia nahita trano be ary izy hoe way ato izao tena mety ahazo fanampiana be mihitsy aho fa andeha andondona eto amin'ity vavahady lehibe ity. Dia nandondona teo izy kanefa tsy nisy namoa ary kelikelin'izay dia nisy olona nitondra fiara avy any, lehilahy izay tokotokony efapolo taona eo eo. Dia rehefa nahita azy dia manahoana ianao dadabe inona no atao anao mba mangataka anaka fa tena sahirana, tsy manana inona na inona fa izay mba misy ao aminao izy. Tena marina ilay lehilahy hoe miala tsiny dadabe tena tsy mbola misy azo atolotra anao mihitsy fa amin'ny manaraka ianao omeko. Eny arahanaka. Dia lasa ilay dadabe. Afaka herinandro dia miverina indray ilay rangahy ary tena mihitsy izy hoe tena azo indray amin'ity manaraka ity fa efa niteny ilay rangahy iny hoe amin'ny manaraka ianao omeko izy. Isan-kazo mamy no fahatongavana dadabe eo ka nandrandrasana ary fantany hoe ohatrohatran'izao ny fotoana hatongavany iny eto. Dia niandry izy fa tsy nandondona intsony. Iny ara ilay tovolahy fa nanantona tamin'ny fiarany indray andeha hiditra ny tranony. Dia tonga dia nahita ny dadabe dia manahoana ianao dadabe inona ny vaovao manahoana ianao anaka none mba hiantrao re. Dia hoy ilay rangahy hoe dadabe tena ao anatin'ny tsy fananam-bola mihitsy ianao ny tonga fa tena miala tsiny rehefa miverena re amin'ny herinandro ambony fa omeko ianao amin'ny herinandro ambony. Eny arahanaka fa tsy misy tsiny dia misaotra mialoha sahady. Dia efa velom-panantenana kely dadabe hoe amin'ny herinandro ambony izany no hiverina dia ahazo. Efa somary kivikivy ihany izy satria efa indroa izy izay nangataka teo tsy nahazo mihitsy. Tonga ara nyfanoteliny dia tonga izy efa tena mafy mihitsy hoe ahazo amin'izay satria efa izay ny tenin'ilay rangahy tamin'ny farany. Iny ary ilay rangahy fa mipoitra avy any. Dia mbola ohatry ny fanaony ihany. Manahoana ianao dadabe tena ratsy fahatongavana kely ianao izy fa amin'ny latsinainy indray miverina amin'ny latsinainy ianao omeko. Eny arahy hoy izy raha dadabe sady efa kivy izy sady tezitra izy anakapony sosotra izy. Dia inona moa fa tonga dia lasa izy dia hoy izy manao hoe za tsy hiverina eo tsono izy. Mpandainga sady mpamitaka mantsy an'ilay lehilahy. Tonga raha ny alatsinainy satria tokony handray karama zoma io ilay lehilahy io nefa dia nisy fahatarana ny fahazon'ny karama ka latsinainy izy vao nahazo karama. Ary rehefa latsinainy dia efa lasa nividy zavatra be dia be tany amin'ny tsena tany izy omeny indra dadabe. Entana efa roa arina be mihitsy nefa nomaniny homena indra dadabe. Tonga izy anefany amin'ny ora mahazatra izay fahatongavana gaga izy fa aiza ilay rangahy be teto. Ary toa tsy tonga ilay rangahy be izy. Dia nendrasany tsy tonga mihitsy. Angamba no izy zoma ihany iny ny tonga. Nendrasany koa ny zoma fa tena tsy tonga mihitsy ilay rangahy be. Fa nisy ny ara ozy. Dia inona moa fa satria tsy fantany ny toerana misy ilay rangahy be dia nomeny olo-kafa ilay fanomezana ary olo-kafa no nisitraka sy nahazo azy.